ity faminanina ity dia nitranga tamin'ny fahasivy volana May 2024 eny koa feoan'ny tompony teny efa ao amin'ny firenena Kenya ny anjelin'ny fahafatesana ary tonga ny saim-pirenena ho ampidinina ao amin'ny antsasany eo zany Kenya ny resahako rehefa mitranga moa izay fampidinana ny saim-pirenena eo amin'ny antsasany eo dia midika izany fa misy olona politisiana na olona manandanja maty zany dia izay ny vaovao nitranga tamin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 nampilazana fahafatesany premier ministre teo aloha Raila voalohany zavatra hitako dia firenena Kenya tao anatina fahitana dia nanomboka nahita anjely Andriamanitra nametraka ny tongony teo ambonina tendrombohitra mitodika tany amin'ny firenena Kenya tao Nairobi zany dia teo an-tanany nafokotra nitazominy ny fihininy saim-pirenena Kenyana dia rehefa hitako izay saim-pirenena izay dia tahako ny ohatrany hoe nafokotra zany le izy tahaka ny fanaony izy ao Amerika rehefa ohatra hoe afokotra ny saim-pirenena anankiray dia omena ny fianakaviany izay maty zany ohatrany hoe raha misy fianakavian'olona maty aorianany fandevenana ny fianakaviana izy zany dia omena anazy le sainam-pirenena izay mivoatra tsy nasehony anazy zay fa tao anatin'le fahitana hitako dia tena tsapako hoe ohatr'izay tokoa ny zavatra nitranga Kenya moa ny firenena resako hoe dia etiko ny feon'Andriamanitra amin'ny teny hoe ity dia tsy anjelin'ny fahafatesany fa le anjelin'ny fahafatesana mihitsy no efa ao anatin'ny firenena Kenya ao ary eniko hoe atonga ny sainam-pirenena ho ampidinina ao amin'ny antsasany eo izy Kenya moa ny resako eto ka rehefa midina eo amin'ny antsasany eo moa ny izay saim-pirenena izay dia mety hoe fahafatesana politisiana na olona manandanja ao zany dia hoy Andriamanitra manombo mivavaka satria meko andro maromaro herinandro maromaro ianao anakananao an'izay zavatra eka misy zavatra tiako teneninanao nefa tsy tiako ianao amototra ny finoanao amin'ny ankapobeny rehefa manomboka zaraiko izay zavatra izay dia tena sarotra be amiko ny ampitsangany nanovan'le izy dia tena tamin'ny alahelo lehibe no nanambaran'zareo ny fahafatesany prime ministre Raila Odinga tamin'ny fahadimy ambin'ny folony volana oktobra 2024 Hammer and so much more. Betsaka moa nahafantarany olona anazy tamin'ny toerana nisy anazy tamin'izy mbola teo amin'ny fitondrany nampahirezany fanamasina Robert Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Rabetsy.